afaka partagetsika iny ariavana fofeny fifaliana no hiarabako atsika rehetra afaka mipartasytsika satria efa tonga ny lera amin'ny valora izao dia miarabatsika tamin'ny page Facebook ny pasteur tena Randriary Malala, miarabatsika tamin'ny compte ihany koa tsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana dia fa arabaina daholo tsika mianakavy inoko fa andray fahasoavantsika afaka miantso miinvité andreny namatsika reny tsika mba hanaraka ny fandarana androany amin'ny alarobity ary lesona goavana no tiako hozaraina amitsika mianakavy androany eo amin'ny ray minitra angamba sisa dia ray minitra ray ela indrindra dia anomboka tsika eo amin'ny ray minitra andao hivavaka tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ka nafampahelezana androany hivavaka tsika misaotra mankasitraka anao izay tompo satria manana nyity fotoana lehibe tiandray zay ahafahanay mandray lesona sy ahafahanay mandray fampianarana mitenena aminay ary ampahafantaranay ny lalana tokony isorana ampahafantaranay ny sitraponao mampianarana ny tena sitraponao fa ingio reto mpanomponao tsararay avy reto misy raha tompo amen. Miarabatsika amin'ny anaran'ny tompo isy fampianarana lehibe androany iresaka androany momba n'ilay atao hoe fangatahan'andro. Ny fangatahan'andro dia anisan'ny aretina mahazo ny mpino maro ary mahazo ny kristianina maro. La procrastination zay ny filazany azy ny teny frantsay, procrastination na ny fangatahan'andro. Amaky ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny iny ty oabolana toko 720
Obola natoko fa 7:15 manao hoe aza mirehireny amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avokany anio aza tsy fantatrao. Averiko indray mandeha. Aza mirehireny amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avokany anio aza tsy fantatrao. Anisan'ny fomba fiasa ampiasain'ny devoly ry havana mba hanapotika ny mpino ary hanapotika ny fiainana zanak'Andriamanitra, hanapotika fiainana kristianina dia ny fangatahan'andro. Zany no anisan'ny poizina anankiray goavana ary fitaovam-piadiana tena mahomby indrindra alefa ny devoly amelo ny olona maro sy ny mpino maro dia ny atao fangatahan'andro. Procrastination zay ny filaza azy amin'ny teny baiko azafady fa zay ny mety alalan'ny olona mahay teny frantsay kely azy zany. Ao alefa ny devoly ny olona, tsy mampaninona satana ny olona manana fanapahan-kevitra hoe andana mivavaka. Tsy mampaninona satana ny fanapahan-kevitra ao. Tsy mampaninona ny devoly ianao manapa-kevitra, ianao manana fanirina. Tsy mampaninona satana fa ianao manatanteraka ny fanirina iny ka tonga eo amin'le tanjona ary maniry anatanteraka an'le izy, io ny problema satana. Ary anisan'ny fitaovam-piadiana alefan'ny satana dia asainy mangatakandro foana ianao. Asainy mangatakandro foana ianao. Asainy mangatakandro foana ianao. Tsy mampaninona ozy izy. Ataovy indana manolo tena fa izao aza androany fotsiny fa aloha rapitso. Ndana manao ny asan'Andriamanitra, andana mandeha mivavaka, tsy maninona ozy ny devoly, andana mandeha mivavaka fa izao aloha tsy amin'ny herinandro ty fa amin'ny herinandro ambony. Aloha amin'ny herinandro ambony. Ndana manao sitrapon'Andriamanitra, tsy mampaninona ny devoly ianao manana hetaheta, manana fanirina, tia anao any tia anompo an'Andriamanitra, tia hivavaka, ozy ny devoly andana atao fa tsy maninona fa izao aloha tsy androany. Aloha tsy androany. Fa aloha amin'ny latsinainy. Tonga indray ny alatsinainy de aloha amin'ny larobia. Tonga ny alarobia de aloha amin'ny lahady fa mbola misy zavatra kely mila atao. Tonga indray ny aladiny iny, aloha afaka ray volana de afaka makabahana tsara ianao. Afaka makabahana tsara ianao. Mandra-pahatonga ny fotoana tsy afahanao manapa-kevitra intsony ary mahatonga le fanirinao, le hetaheta-ponao anjavinao anatinao. Anjavinao anatinao. De zany satana no mahatonga anao mangatakandro foana. Zany no nahatonga ny baiboly miteny eto amin'ny Ohabolana 27 ty andinin'ny voalohany manao hoe aza mirehireny amin'ny apitso ianao fa na de ny avokany anio aza tsy fantatrao. Aza mirehireny amin'ny apitso ianao fa de ny navokany anio aza tsy fantatrao. Indray andro ry havana tadidiko tsara tany Tamatavy, nisy lehilahy anankiray zay, efa mivavaka izy io, efa nanompon'Andriamanitra izy io, tao anatina ady be mihitsy zany ny fiainan'izy mivady, tena tao anatina olana be, de tena tao anatina aretina. De nanapa-kevitra izy mivady rehefa hivavaka, de mivavaka de vita batisa de nanolo tena. Nety ny fiainana, nanomboka nety ny fiainana satria nanomboka nahita asa, nanomboka ny sakafo tsara ara-dalàna, nanana trano ara-dalàna. De inona ozy izy ianao zavatra nitranga? Nalay-panahy am'izay le rahalahy tsy mivavaka intsony. Tsy mivavaka intsony. Le madama indray nandeha mivavaka ihany. Le madama indray nandeha nanompo ny tompo ihany fa le rahalahy niemotra tanteraka. De tany izy tany amam-bolana maro tsy mivavaka intsony. De tenen'le vadiny foana, mivereny ianao dada mivavaka. Ny fahasoavan'Andriamanitra neny natozao anao e. Andriamanitra neny nanasitrana anao e. Andriamanitra nge namiasa anao e. Ino ny ty ataonao tery dada? Andao hiverina hivavaka, andao anompony tompo.
tsy manaiky lera lahy mangatakandro foana alao fa mbola iverina fa mbola tsy zao iverina fa mbola tsy zao. Indray andro le madama ny antsoa de zao ny teniny paster eto mambavaka ozy izy ny vadiko fa zay izy vo tena tapa-kevitra amizay ivavaka fa efa niteny tamiko izy sasao mama ny lambako mba sasao ny akanjoko fa ndende ivavaka amizay fa misabotsy tsy mandeha mivavaka de tena efa tapa-kevitra tena ivavaka. Tonga ny alakamisy vo maraina teo eo amin'ny am'ro sasany maraina mandondona ny tranoko le madama mandondona ny tranoko am'ro sasany maraina pastera vonjeo izy fa marary mafy ny vadiko fa marary maninona oa alohan'le asabotsy io alohan'le asabotsy tena hoe fa hoe tena ivavaka amizay vonjeo izy fa marary mafy fa marary maninona mandoraby izy pastera ao an-trano satria izy mako pastera lefa nitomboko reny foana ndo iverina ivavaka de tena tsaiky motsy pastera fa tena tsy nety ivavaka mihitsy izy fa nanapa-kevitra izy hoe amy sabotsy efa niteny tamiko izy pastera sasao ny akanjoko fa iverina io pastera izy zo mahatramin'ny alina izy mandora ao an-trano de tsy hitako tsony zay atao izy de miantso amy pastera anakatea de andao aro ao any an-trano nareo any mivavaka ho azy tonga tany an-trano ny ariava ny lavidavitra kely ny trano kany nandidy tongotra zao lavidavitra kely any le trano satria ny tamatavy moa zany tsisy tomobile tsisy nina tam'izany rehefa tonga tao an-trano zay io le rahalahy efa mitsirara efa menjery eo tongo-pandrina tsisy aina intsony na kely ary mitsapaina efa maty tsy mitebotsony ny fony jerena ny trano efa feno rada ny devolo nalala tsara ary nafantatra tsara satana fa ity lehilahy ty hitady ny fomba zay amonona am'ty lehilahy ty mitady fomba andravana am'ty lehilahy ty mitady fomba anaperana ny ainy hotaperina ny ainy ty lehilahy ty fa inona ny nampiasain'ny devoly nasainy nangatakandro foana aloha natao ny verindalana aloha de veo nasainy devoly nangatakandro aleo amin'ny herinandro aleo ny ray afaka ray volany aleo le vady ny teny amin'ny foana miverena dada mivavaka fa tamy deriny mamao izy ny devoly ity mitady iverina ivavaka aleo taperiny eto am'izay ny tantarany valy fatany satana io riavana ny anisan'ny olana goavana atao amy tontolo ara-panahy io ny olana goavana ao amy kristianina fangatarana andro ary misy zavatra anankitelo resahako aminao zavatra anankitelo ngezabe ny planin'ny satana atonga atsika angatakandro lava atonga atsika tsy tena anana fanapaha-kevitra tena iroso zavatra anankitelo ngezabe voalohany dia ny filalaovana ny rendrarendry ny plaisir ny filalaovana ny voalohany faro problème mbola mamaha olana fa mbola be problème loatra de alao aloha iva mihitsy ty olany ty alao aloha sitrana ny aretina fa anompony tompiany any ary fahatelo asa mandrara tena ohatrany mbola miasa aloha mbola mitady vola aloha reo zavatra anankitelo reo riavana no tena matorany devolin'olona atonga azy angatakandro tsy anompo an'Andriamanitra ozy izy ny apokalipsy toko 12 andony vaketsikely apokalipsy toko 12 eo amin'ny 12 manao hoe ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina eo aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina eo aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny ny devoly de mahalala fa efa foy ny fotoana ho avy izy ho tsarain'Andriamanitra
ho avy izy tsy maintsy ahita problème, tsy maintsy ho tsaraina ny fahaverezana mandrak'izay ny devoly, fantatry ny devoly fa kely sisany androny. Ary rehefa fantatry ny devoly fa kely sisany androny de inona ny ataony? Miaraka amin'ny fahatezerana lehibe, fa nidina eo aminareo ozy izy ny devoly, sady miaraka amin'ny fahatezerana lehibe. Inona ny ataony devoly am'izao vanim-potoana zao? Ny devoly tompoko de ataony devoly ny atonga ny mpino, atonga ny kristianina, la ny andro amina distraction, la ny andro amina kilalao, la ny andro amina tiktok, la ny andro amina facebook, la ny andro amina vidéo, la ny andro amina télé, la ny andro amin'ny vaovao politique, la ny andro amina zavatra maro isan-karazany mahavarina, distraction, karazana distraction. Satria fantatry ny devoly fa kely sisan'ny fotoana, de zavatra ataony devoly voalohany de mampilalao olona, izy tsy milalao izy tsy misanga, izy manapotika, izy mandraba, fa saingy zao izy mampilalao. Ampilalaoviny le olona, asainy milalao, zay milalao baolina, zay milalao telefôna milalao telefôna, zay milalao vehivavy, zay milalao lehilahy, varina amina fiainam-pitiavana, varina amina tiktok, varina amina facebook, varina mijery film ao anatin'ny telefôna, mijery film veta, mijery manana fotoana lava. Ampilalaovana antsika ny devoly. Izy tsy milalao satria fantany fa kely sisany androny, kely sisany fotoanany, izy ho fatitsy hoe, izy ho tsarain'Andriamanitra tsy hoe fatany zany, ary izy tsy te ho verirery, ka ny zavatra ataony ny devoly de zao mampilalao olona. La ny andro milalao, la ny andro se distraire, la ny andro mijery telefôna, la ny andro mahita kilalao atao foana ny olo isanandro, ary amirona ny devoly kilalao ao anaty internet. Taloha rehefa manao jeu zany ianao, taloha mila olona roa telo miara manao jeu anao, zao anaty internet ao ianao rery, miaraka amin'ny internet ao ianao rery, ary manana fotoana lavabe ny olona. Adininy Andriamanitra. Ao apony any hoe ivavaka maheno toriteny kely any izy ohatry zao, maheno, ary misy fotoana izy te andray fanapahan-kevitra, misy fotoana izy te ivavaka, misy fotoana izy manana fanirina, fa tsy avelan'ny devoly, amorona ny devoly kilalao, distraction. Indrindra am'izao vakansy zao, miantso azy ny tompo, fa izy mitazony ny devoly amina kilalao. Andana ndray aloha manao andry, andana aloha mamonjy mariazy kely ndray fa misy mariazy atsy, andana aloha fa manao kilalao ndray zanakao any ampianarana, andana aloha fa misy kely an'izao ndray, atsy misy lanonana kely ohatrao, mila mamonjy kely an'le anatin'ny commune anao, zao vakansa, eto kely aloha zanakao mba ilalao fa efa tenana aloha mba eto kely mamonjy an'ireny le kilalao kely iny izy ty maneige sy ny anana kely reny aloha zanakao, eto kely any amoron'ny ranomasina, de daviny devoly ny fomba rehetra angalarana fotoananao, ampilalaovana anao sy ny zanakao. Tsotra ny antony, fantany fa kely sisany andro, distraction. Tadidiko tsara tovavy kely anankiray zay atao Véronique any anarany, mpilalao basket izy io, tsy le basket ny ratsy, fa ndray andro izy io rehefa natory. Nisy rehefa natory izy de nare feo audible, tena hoe tena henony vantana mihitsy ny feonao. Ary zao ny teny reny tao anatin'ny feo, Véronique, atolory an'Andriamanitra ny tenanao, mivavaha am'izay ianao. Izy moa mbola tanora be, ary mahay basket izy be, tena igakana mihitsy izy. Atolory an'Andriamanitra ny fiainanao, atolory an'ny tompo ny fiainanao. De nahenony iny izy de taitra, de naka ny agenda-any, de soratany tao anatin'le agenda hoe afaka 3 volana dia anapa-kevitra ny tompo amizay, satria nikotikotiny tao ny programmany,
mbola nala examen mbola anao an'izao mbola anao fiancé mbola anao ino izy ty compétition anao match dia anao an'ty dia mbola anao vacances kely safia après 3 mois malalaka tsara hanolo tena ho an'i Jesosy de soratany tao anaty agenda noteny tao afaka 3 volana anomboka ivavaka am'izay lasa izy miverina natory izy miverina natory iny de misy feondray fanondroany teny taminy Véronique manolora teny anao an'Andriamanitra manolora teny ao an'Andriamanitra taitsy izy na inao feo de mifondray de ny fafany le hoe après 3 mois an'olo tena ho an'ny tompo fa nyteneniny afaka 1 mois afaka 2 volana an'olo tena ho an'Andriamanitra lasa izy miverina natory ndray verina tamin'ny any le fefanotelony Véronique manolora teny anao aza mangatakandro manolora tena ho an'Andriamanitra no fafany le 2 volana ny tao anaty agenda no fafany de soratany afaka 2 volana afaka herinandro azafady afaka herinandro an'olo tena ho an'Andriamanitra afaka herinandro ny apitsony iny izy nandre feo iny marainany iny lasa izy nanao baskety any ohatra ny fanaony izy tena mpanaovana baskety tena voadona mafy tampoka tany amin'ny point vital iny tonga de nenjera de tonga de izy nenjera iny de lasa netin'ny ambulance nakany amin'ny hôpitaly aingana de aingana ny tsabony tonga tany amin'ny hôpitaly tsy tanany ainy izy eo ampialanaina izy efa ien'ny olona eo mpialanaina io satria efa mivonjena ny réanimena de zao ny teniny indrisy tara herinandro indrisy tara herinandro indrisy tara herinandro ny alalan'ny olona hoe misy feony teny taminy de izy le taitsa iny amin'ny alina izy le taitsa amin'ny alina iny de tonga de mamoan'le asana mama ny teo kaikiny teo maheny feo ary mama ohatrao maheny feo ny mama no tantara hoe no solony hoe herinandro izy eo mpialanaina izy no miteny an'izany eo ampialanaina mana hoe indrisy tara herinandro indrisy tiara herinandro mampilalao de volo ry havana mitady ny fomba izy atonga na ho tara tanteraka ary rehefa tara ianao de tady diony fa mety rehefa tara fanolora teny ianao dia tsy fataratsony inona ny mety andro ianao fa ny zava-doza ihany ko rehefa tara ny fanolora teny anao de misy projet an'Andriamanitra mahakasika anao misy programme an'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainanao misy vision an'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainanao manana vision Andriamanitra fa arakaraky ny angatahanao andro de le vision an'Andriamanitra lasa miroso ianao mangatakandro le vision an'Andriamanitra lasa miroso ianao mangatakandro noho izany lasa tara ianao ny amin'ny projet an'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainanao lasa tara ianao ny amin'ny projet an'Andriamanitra efa nanomana projet ngezabe anao hoe am'ty volana juillet amin'ny volana août efa misy programme mipetrapetraka hatramin'ny farany taona hatrany amin'ny volana desambra eto ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao eto ianao manolo tena de eto misy zavatra planin'Andriamanitra ao anao eto ny programme ny tompo aminao farany volana juillet eto mitapatapaka ny volana ao efa mipetrapetraka ny zava-doza nefany nangatakandro ianao afaka 3 volana vao ivavaka afaka 3 volana vao anampony tompo mampalahelo de zao ianao afaka 3 volana anompony tompo koa fa le projet an'Andriamanitra tsy mijanona afaka 3 volana ohatra n'le tantara atao amin'ny rehefa mamaky tsika atao amin'ny Exodus 7:10 de izao no vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Exodus 7:10 eo amin'ny 1:20 manao hoe ary Jehova nambe teo alohany tamin'ny andro rahoana raha atoandro hitari-dalana azy tamin'ny andro rahoana hitari-dalana azy raha atoandro ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fahazavana ho azy ambehanany andro manalina ny andro rahoana tsy niala teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andro afo no ny alina
rehefa hitarika ny zanak'Israely Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana, izy niala avy any amin'ny tany Egypta, de tsy nandeha rery ny zanak'Israely, tsy izy rery fa Andriamanitra no nitarika azy. Ary rehefa nitarika azy Andriamanitra de nampiasa an'le hoe androraoana sy andriafo. De raha vo miainga io androraoana io, raha vo miainga le androraoana, de mandeha ny zanak'Israely manaraka an'iny. Na le androraoana le andriafo mitovy ihany. Rehefa amin'ny alina izy de andriafo, amin'ny atoandro izy androraoana. Inona ny tanjona? Ny tanjona dozy mivolaza ny Baiboly amin'ny 2:20, Exodus 13:22. Ny androraoana tsy niala teo anoloan'ny olona raha atoandro, ary ny andriafo no ny alina. Inona ny tanjona? Eo amin'ny 1:20. Ary Jehovah nandeha teo anoloany amin'ny androraoana raha atoandro hitari-dalana azy, ary amin'ny andriafo no ny alina ho fanazavana azy, handehana ny andro manalina. Ny planin'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely de zao: mila mandeha nareo andro manalina ho any amin'ny tany Kanana, de mitarika anareo amin'ny atoandro, amin'ny androraoana, ary amin'ny alina andriafo. Zao ny rahabe. Raha ohatra ireto zanak'Israely reto ka migrevy, ka mijanona hoe zay tsy andeha, zay no tena aliona mihitsy mijanona, zay tsy ho any amin'izany tany Kanana zany, matahotra ny fahavaloany zay, de ianao mijanona fa Andriamanitra mandeha. Ary eo ny rahabe, satria lasa diso amin'ny projet an'Andriamanitra ianao, lasa diso amin'ny programme an'Andriamanitra ianao, lasa diso amin'ny vision an'Andriamanitra makasika amin'ny fiainanao ianao. Lasa tara amin'ny vision an'Andriamanitra ianao. An'le olana relasina bavy, lasa tara amin'ny vision an'Andriamanitra ianao. De ianao tavela tao telo volana, ny ianao niandro teo, Andriamanitra nefa efa miteny hoe, efa mipetrapetraka ny an'Andriamanitra, eto ianao manolo tena, eto ianao mandray fahasoavana, eto ianao vita mariage, eto ianao miteraka, eto ianao mavita trano, efa mipetrapetraka ny an'Andriamanitra, or ianao nefa tsy nety nandeha. De misy zavatra be da be ihany koa, lasa tara zay zavatra makasika amin'ny fiainanao, tara miaraka aminao ny valimbavaka, ny fahasoavana tokony raisinao de miaratara miaraka aminao. Zany ny grave be ry havana amin'ny fangatahan'andro. Satria ianao varina ampilalaoviny devoly, ampilalaoviny Satana, mangatakandro foana. Andeha ihany aka, aloha fa aleo no miandry kely, andeha ihany aloha fa mbola ho any am-pianaran-janako, andeha ihany aloha fa misy fotoana kely aloha tsy maintsy de zao de fa mikarakarahanty, andeha ihany aloha, amrona ny devoly. Kilalao zavatra mahavarina ny mpino, satria fantatry ny devoly fa kely sisa ny androny, fantatry ny devoly fa kely sisa ny androny. Izy tsy milalao fa izy mampilalao. Zany ny ampahirezako atsika olona eto a Frantsa, fa tia Frantsa ty tompoko ny tena betsaky zany filalaovana, distraction, kilalao, fialamboly, mba tonga anao tsy hivavaka. Mijery an'ity fandarany ty anao de mbola tsy reraka miteny aminao, tapaon'hevitra de andao iroso, tapaon'hevitra de andao iroso. Zavatra ray faharoa anadalan'ny devolin'ny olona, atonga ny olona angatakandro lava, de ny problème. Mba asa raha mba fantatro ry havana, fa io problème anao io mihitsy nge ny ilan'Andriamanitra anao hivavaky, io aretinao tsy mety sitrany mihitsy nge ny etson'Andriamanitra anao hivavaky, io olana tsy voavanao io mihitsy nge, ianao le tsy mahita asy mihitsy nge ny ilan'Andriamanitra hivavaky, ianao le bokany trosy mihitsy nge ny etson'Andriamanitra anao hivavaky. Ianao le tsisy atokona mandalo olana amin'ny fianakaviana amin'ny vady aman-janaka io mihitsy, amin'ny vadinao io mihitsy nge ny etson'Andriamanitra anao. Inona ny excuse-ny olona, inona ny fialatsiny? Ivavaka pastera ho avy aka, an'olo tena ho an'ny tompo fa zao mbola misy problème tsy maintsy vahana. Ary eletiky ny devoly eo amin'ny fiainanao zany ao anatin'ny sainao. Eny,
ianao mivavaka ihany ty andana mihitsy mivavaka ianao andana ianao mivavaka ozondevoly fa zao fa ao aloha titrisan'olo ity vo hivavaka ianao aleo aloha no mba mahita asa farafaratsiny mba miasa asa kely ianao aloha mba mampidibola izay vo mandany andro fivavahana fa tsy olana fa andana ianao mivavaka aleo aloha mba ilama kely mihitsy aloha ity tokantranonao ty fa jere ara ny vadinao miady aminao jere izy ny vadinao manana problema anao fa aleo aloha ilama ny tokantrano teneny pastera mbola ho avy any pastera hivavaka fa aleo aloha ilama kely ny tokantranoko zavatra impossible zany lainga zany lainga zany atao hoe lainga zao azy anao ry havana mikorotana tokantrano tsy mieritritry tady an'Andriamanitra zao ary anao tototsy ny olana tsy manam-potoana hitady an'Andriamanitra maika rehefa milamima eo fiainanao maika fa rehefa ilamima fiainanao milamima problème tsy mino am'zany a zao ary anao misy olana tsy mila an'Andriamanitra zao ary anao marary io aretinao io mihitsy no anatonana an'Andriamanitra fa be da be ny olona miresaka amiko tena ho avy a paster hivavaka ihany fa tena narary a tamy sabotsy teo narary a tena tsy afaka fa narary a ka le aretinao io angera lany ilana an'Andriamanitra ino no akanisana anam-piangonana mba hositranina io le zavatra tsy hainao vahana io fa ataon'ny devoliny atonga anao angatakandro satria ny ozy ny devoly maty anao manao hoe ohatrany hoe ny fiveran'ny olona zany le fivavahana zany de ohatrany hoe inona moa ny ifandraisan' zany am'ty trosan'olo teny za boka ny trosan'olona za tsy mananasa raha ho any am-piangonana pastera nga amy miasa ary aletiky ny olona oatsainy aletiky ny devoly ao atsaitsika eo zany de tototsy ny problème ianao de ozy ny devoly manolora tena ihany selo ndana mivavaka fa alealoha ivany olana de rehefa anotaninao le olona de zany daholo ana tena za pastera tena manana etaeta nompony tompo ahy tena ngamo ianao afaka mandeha rery zany am'izao fiainan'izao raha tsisy an'Andriamanitra fa tena miantony pastera tena mbola be loatra le problème ke be loatra le olana de ny fiheveran'ny olona zany tsy fantatra hoe inona zany le fiheverantsika an'ilay Andriamanitra hoe Andriamanitra pokaty vizy io Andriamanitra nulona vizy io tsisy ninina vizy io tsy mahay manao ninina ao anatin'ny zavatra sarotra mahazo anao ao ny ilana ao an'Andriamanitra io olana io ny zavatra tsy hainao vahana amy vadinao io io ny tian'Andriamanitra aminao itenenan'Andriamanitra no aza mangatakandro fa androany de androany manolora tena fa fietsiny devoly aleloha rehefa mba malaladana ka ozy izy vo mivavaka hivavaka moa ve tsy hivavaka aleloha mba ilandama amin'ny fiainany zao ianao tokony mbola mba miasa kely aloha mba mitady vola kely androany de olany andro amy fivavahana any hivavaka moa ve tsy hivavaka fa alamino aloha ny problème de nefa mandaminy ianao am'le olana firy-taona zay le olana tsy mety miva firy volana tsy mety miva firy andro tsy mety miva problema miaby problema ary ny hafaranao tsy are miantso ny tompontsony ianao ny zanany nahazo ny ifaharoam-panjakany Egypte mba fantatrao ny problema faharoam-panjakany Egypte nangatakandro foana izy no tenen'ny Mosesy izy avoainy zanak'Israely alefatsy ny zanak'Israely anompo ahy impolo faharoam-panjakany Egypte no ny teny hoe alefako esory aloha ny lalitra ozy izy asory aloha le loza esory aloha ny avandra ajanony aloha ny valala ajanony aloha aispito nangatakandro foany farao nilazy izy fa andefa ny zanak'isika nangatakandro mandra-patonga tany fitsarana faratapony
dia namon'Andriamanitra ny lama toretra atao Egypta. Tany izy vao miteny manao hoe andana amizay nareo mandeha andany satria efa maty daholo ny lama toretra. Nanomboka tamin'ny biby siopoka hatramin'ny olona maty daholo. Ny tena olana nirevana iandry rahoviny ianao amin'ny fangatahan'andronao io, amin'ny fangatahan'andronao isanandro iandry rahoviny. Iandry efa tena hitanao, efa tena any amin'lefa tsy hitanao tsony izy amahana azy. Zany inge mila takatsika ndray inge liavana ny devoly fetsiny. Ary zany natao ny devoly tamin'ny Farao mpanjakany Egypta. Ho alefanao ihany reo Israely reo hoe alefanao zanak'Israely fa aleo aloha ananonanina faraparany, aleo aloha miandriandry kely, aleo aloha miandriandry kely. Ny hafarany fahafatesana, tsy azo sakanana, tsy azo ivalozana, didy tsy azo ivalozana ny nataon'Andriamanitra taminy. Tany amin'ny tany izy vao tena hoe tena tsy isy pakatso ny fahavitsory. Zany ny vokatry ny fangatahana. Za tena tena nitsika riavana, aza miandry efa difotra miadifotra miamiletika dia ny mbola maheno feo an'Andriamanitra nao. Ndao any tontolo, ndao any tena ho an'i Jesosy. Problema fa ny zavatra fahatelo farany izay andanin'ny devoly andro atsika ihany koa dia izao ny asa mandrara. Tsy problema fa asa mandrara, tsy kilalao fa asa mandrara. Mbola be zavatra tao ianao hoe hitanao, ianao zao mbola mila mandamy manty, ianao ne tery kely ny fotoananao ianao nge alealoha alaladalaka kely ny fotoananao fa ianao ne reraka avy nanao boulot ianao avy nanao an'izao ny tena anina misy programme hafandray ary dia miezaka ny devoly mametraka programme foana. Mandra-pahatonganao ho tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy indray andro mantsy amin'ny Marta, ry Marta maro ahina sy be herehana ianao, be herehana ary amironany devoly programa isaky mihetsika. Zany nahatonga ilay ino izy ty oabolana toko fa 7:22 laza tomana hoe aza mirehireny amin'ny apitso ianao fa na dia ny avokany anio aza sy fantatrao. Aza mirehireny amin'ny apitso tsy fantatrao hoe inona ny vokany androany, inona ny iseho androany, nefa ianao miteny rapitso afaka ray volana, afaka zao an'olo tena ho an'Andriamanitra. Amin'ny volana ory efa tafaverina somatsara pasterery tena dia iverina hivavaka. Sao dia mba tsisy an'izany sanatry hivavaka, mba tsisy zavatra hitranga eo amin'ny fiainana. Kanefa mivavaka ihany koa mba tsy hangatakandro fa fietsy ny devoly. Asain'ny devoly ianao hangatakandro. Misy programa foana, misy asa mandrara zavatra tao foana. Afaka ny programa ny amin'ny famille dia misy programa ray ny ampiasana, afaka ny programa ny ampiasana dia misy programa ray any ampianaran-janakao, afaka ny programa ny-janakao dia misy programa ray ny amin'ny rafozanao, afaka ny any amin'ny rafozanao dia misy programa ray amin'ny lamery, afaka ny amin'ny lamery dia misy programa ray miteny aminao ary. Tsika sendrasendra ity toroteny-terena, tsika sendrasendra ity toroteny-terena. Ndao anompony tompo, ndao hitady an'Andriamanitra, ndao hivavaka. Aza sina antony tsy anatonanao an'Andriamanitra. Aza sina excuse lavo zao, aza sina fialatsiny lavo zao fa ny fialatsiny misy foana. Et les excuses sont toujours valables. Fa indray andro tsy valable, Amin'izao fotoan'izao ninona excuse-nao dia mbola valable. Fa indray andro anaty n'Andriamanitra tsy valable. Ny antonotony fandaharany taony moa riavana dia tsotra ny fandaharany isaky ny alarobia ohatry zao dia tsotra. Fitaomako anao hamonjy fitoam-bavaka.
ary efa nyteneniko teto tamin'ny zoma fa azavarina amity le hoe anaraka enline te efa tsy fidiny reny hoe olona any Marseille any amin'ny 500 kilometre efa tsy fidiny reny olona any amin'ny 800 kilometre tsy ho tonga ty à Paris fa ianao eto à Paris, ianao eto amin'ny manodidina, ianao eto amin'ny 20 kilometre, eto amin'ny 30 kilometre, eto amin'ny 50 kilometre. Misy train afahantsika mitady ny tompo fa manana excuse lava, manana fialatsiny lava. Ny amin'ny saoran'ny tompo fa tatoato tena tamin'ny sabotsy teo dia be da be reo le sasany avy any Marseille, ny sasany avy any Allemagne tonga tao, sasany avy any Lyon. Ary dia tena mahafinaritra fa dia maro ny avy any amin'ny faritany, avy any amin'ny province mangetaheta tonga aty à Paris. Nafinaritra amin'ny fijoroana vavolombelona anabavy Nouria zay, Nouria avy any Marseille. Nafinaritra amin'ny fijoroana vavolombelona. Za pasteur ozy izy vao nangetaheta fotsiny hoe ho any Marseille, ho any Paris, ho any Paris, dia nitombo avy roa eny ny volan'ny raisiko tany ampiasana. Nitombo avy roa eny ny volan'ny raisiko tany ampiasana vao nangetaheta fotsiny izy hoe andeha train zay ho any Paris izay menakavy kely zay 5 mianaka dia tonga dia nitombo avy roa eny ny volan'ny raisiny. Vao hitan'Andriamanitra ny etaetaponao ka manapa-kevitra ianao hoe dia efa tonga dia tahin'Andriamanitra ianao, misy lalana sokafan'Andriamanitra. Za zao vao misy anabavy resaka tamiko tamin'ny maromaro koa izy ireo, ny sasany avy any amin'ny 300 kilometre ho avy amin'ny sabotsy ho avy izao, avy any amin'ny avy any amin'ny Flers, ny sasany avy any amin'izany any amin'ny Po moa zay ny anarany, any amin'ny 800-900 kilometre any ho any ho avy aty à Paris aty. Hitady anana sasany avy any amin'ny 500 kilometre, ny sasany avy any États-Unis ny ainga any Roany alakamisy, Androany alarobia ho tonga rapitso amin'ny roa avy any États-Unis tonga eto aty à France nienjika an'ity fotoana ty. Tsisy excuse. Hitady an'Andriamanitra fa ny akamaroany sasany eto à France, eto à Paris manodidina eto manana fialatsiny, tsy afaka famonjy an'ity, tsy afaka mamonjy an'ry, ohatra misy problema kely ray raha lasana da misy foany zany mandra-piala amin'ny fofonainao. Fa zay zao avy any Madagasikara nakaty tsisy excuse, avy any amin'ny arivo sy ray alina kilometre tsisy excuse, tsisy fialatsiny. Zavatra reloa ihany ny fantatray tonga ty zay hitory filazany tsara. Be da be ny excuse azo natao momba ny zanaka, momba ny vady, momba ny akonana, momba ny fiangonana any Madagasikara, momba ny frais, momba ny tsy atsina excuse zany rehefa tapa-kevitra miroso dia miroso. Nasain'Andriamanitra hivavaka hamonjy fanan'olona, hitona fanan'olona aty à France, aty à Paris, dia miroso ninona olana arabola, ninona frais, ninona olana mitokantrano, ninona rehefa miroso dia miroso. Fa misy amintsika eto amin'ny 30 kilometre, eto amin'ny 50 kilometre, excuse le zao ny raiky namorona re lasana bavy, ho reraka ianao amin'ny fialatsiny lava eo, ary ndray andro amin'ny zavatra mety tsy eritreretinao mbola veriko aminao, fa mety ho tara ianao ny amin'ny projet an'Andriamanitra, mety ho tara ianao ny amin'ny programme an'Andriamanitra. Zatra miala tsiny sy mangatakandro lava azafady, za zany tena mifona aminareo tompo, fa mety tsy de mitovy amin'ny pasteur sy mpitoroteny rehetra angamba, mety tsy de mitovy azafady, fa ny ala manitsy aloha ny aza ary rehefa mitoroteny de mahitsy za tsy mahay an'le manafosafo tompoko. Mety be da be pasteur efa mba an'le manafosafo anao, be da be pasteur any lefa mba maminany anao reny foana, maminany ny fiainanao reny foana izy, be da be pasteur any le manambitamby anao sy le mba fandamoro aminao eo naty toroteny, ao naty toroteny izy de le mba mandamindamina anao reny sy le mampanapana-tena anao reny. Fa za azafady aloha fa tsy mahay an'izany efa zay sain'Andriamanitra teneniko ny anoteneniko. Na de zay na tsy ho tian'ny olona ary de zay zavatra sain'Andriamanitra teneniko ny anoteneniko.
ary androany asain'Andriamanitra miantso anao mba tsy akantakandro de apitaiko zany mila anao mitompo azavarina mbola verikany amty leo en ligne fa misy zavatra tao de en ligne de manana olana kely amy zanako fa ny zanako anakoroa de tsy afaka na de en ligne de manana olana kely amy vadiko fa ny vadiko ho avy de en ligne. Misy foana ho azany excuse zany li zany zavatra ray loha ihany na enao tapa-kevitra tena ivavaka de mandray anao ny tompo de tapa-hevitra na enao tsy tapa-kevitra de tenena amy tompo hoe tena marina tompo mbola tsy tapa-kevitra mitinena amy tompo hoe za tompo tena mbola tsy tapa-kevitra amy marina fa ty manadala an' Jesosy tia ohatrany hoe tapa-kevitra nefa tsy tavy tapa-kevitra makaiza ajanao io mitady anao Andriamanitra te anafaka anao ny tompo hitan'ny tompo ny olanao hitan'ny tompo ny problemanao hitan'ny Jesosy ny aretinao hitan'ny Jesosy zavatra tsy hainao vahana io ary io zavatra tsy hainao vahana io ny ilanao an'Andriamanitra io zavatra tsy hainao vahana io ny ilanao ny tompo za manasanao andao ivavaka fantatry ny devoly fa kely sisany androny noho izany mandany ny fotoananao izy mandany ny andronao izy de davy ny devoly ny fomba rehetrarehetra tonga anao varimbarina miantso anao indrindraindrindra tsika eto Paris sy ny manodidina ny dao hitady an'Andriamanitra zany ny antony fotoana isaky ny alarobia ty fitomananao haninantona an'Andriamanitra fa tsy hijanonao ny lininy enganesany tompoteny zany izy fiatraikany amy fiainanao engane tsy hodisony amy projet an'Andriamanitra anao tsy hodisony amy programme an'Andriamanitra makasiky amy fiainanao anao engane tsy ho anisan'ny olona mangatakandro lava ianao amy fanatonan'Andriamanitra ny tompony ahitatsika dolotsika ivavaka raha mety aminao de mitenena amin'Andriamanitra vonjeo a tompo afao a Jesosy ome fotoana ny tompo moa efa manome anao fotoana fa angataony fanahy masina nosika anao meo a tompo fanahy masina ho hanosika tena napa-kevitra tsy angatakandro lafo zany ivavaka tsika misaotra indrindra tompo raha afaka nandraisany tenanao zany fampianarana fampaherezana atonga anay tsy angatakandro lava atonga anay tsy ho lany fotoana atonga anay tsy ho varimbarina ka ho lany andro amina distraction ho lany andro amin'ny problema maha olana nefa olana efa hita nefa tsy voavahanay lany andro mitsabo nefa hita fa arety nefa tsy ho sitrana tompo malalako kasiny fona kasio reto ralasena vavy reto mba hitodika aminao ny fony hitodika aminao ny fanana ka hiazakazaka nompo anao izy mino Jesosy fa izany tenin'Andriamanitra zany ene de izy famindrapona ao ambadiky zany izy famindrapona ao ambadiky zany ka ho kasianao fiainan'ireo ralasena vavy reo amindra fo aminy anao de anasitrana azy anafaka azy amin'ny naran'i Jesosy misy saotra tompo tiako ianao raha ivavaka ary raha manana olana ianao de mitenena amy tompo vao ny olako vonjeo a Jesosy meo hery avonany anompo anao anapa-kevitra raha vo tapa-kevitra fotsiny ianao zao de zao de sahako milaza aminao fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra raha vo am'izao segondra zao ianao tapa-kevitra sanompony tompo de sahako milaza aminao fa zao de zao ihany ny tompo de anao fagagana io fiainanao manora tena de tenen'ny tompo atapa-kevitra tsy angatakandro tsony a vonjeo a Jesosy raha manana olana ianao mitenena amy tompo vonjeo a fa raha zao enao ny tena mivavaka zao de zao ihany isy vahaolana omen'Andriamanitra anao samy mivavaka Jesosy am'izao fotoana zao andreto roa lasana vavy reto hitanao ny fiainan'izy ireo ny fon'izy ireo ny lalan'izy ireo ny probleman'izy ireo
hitanao koa ny fangatahan'andron'izy ireo fa mino anefa ny tompo fa mamindra fo aminao, mamela ny elony anao raha misy tena mangetageta izy ireo amin'izao fotoana zao ka tena manana fanapahan-kevitra, tena manana fanapahan-kevitra. Zao de zao ihany de fantary fa tsy maintsy afaka izy. Zao de zao ihany manjavona ny aretina. Zao de zao ihany de misy lalana misokatra. Hoan'ireo tena hitanao fa tena manana fanapahan-kevitra. Matoky tompo fa zao de zao ihany de anokatra lalana ho azy ianao. Zao de zao ihany de anokatra lalana ho azy ianao. Zao de zao ihany de anokatra lalana ho azy ianao. Ho amin'ny fandresena, ho amin'ny fahombiazana. Matoky tompo malalaky fotahinao rito anabavy ito rahalahy ito. Misy sora tompo. Amen. Zay ny fotoanantsika teto amin'ny tambajota serasera en ligne. En ligne. Fa araky ny fa maverimberiko mandraka hariva. Amin'ny sabotsy ho avy izao le 15 juillet dia misy ny culte présentiel na fotoam-bavaka zay ny vatanao mihitsy no ilain'Andriamanitra. Rehefa nanontaniana Jesosy ny ray andro hoe inona ny didy lehibe indrindra dia hozy izy hoe ny didy lehibe indrindra dia tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Ny dikan'le hoe herinao rehetra dia ny tenanao ray manontolo. Fantatro efa manohy tena ho an'ny tompo ny fonao ao, efa izy zay. Ny fanahinao efa izy zay. Ny sainao efa izy zay. Fa tsy ny fo sy ny saina sy ny vatiny tsy ny fo sy ny fanahy sy ny saina ihany, ny herinao ny vatanao ray manontolo. Dia ilain'Andriamanitra ianao manolo tena. Ka mametraka tsara ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao le 15 juillet amin'ny 5 ora maraina tsy diso ety amin'ny La Courneuve 102 rue de la Convention 102 rue de la Convention 93 120 La Courneuve. Izay ny adresin'ny fotoam-bavakantsika amin'ny sabotsy ho avy izao. Rapitso amin'ny 10 ora maraina moa aho dia mbola mandray olona ihany raha ho avy ianao ety amin'ny 19 rue de Stalingrad. Indrindra tsika rehefa nanao fotoana sy nanao rendez-vous tamiko reny dia raisiko rapitso ety amin'ny 19 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil. Io zany izy io. Tsy 19 avenue fa 19 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil. Ao zany fotoana rapitso amin'ny folo fandraisana olona io raha ho avy ianao dia tongava. Mandray ianao zay ary hotahin'ny tompo ianao. Raha iantso ana telefônina ianao, ty numéro téléphone 07 58 84 46 07 58 84 46. Zay ny numéro téléphone azahoana. Hotahin'Andriamanitra mitsotra anao fiain'ny fahasoavana. Raha sitrapony tompo amin'izoma andray manao direkta eto andraisanao fahasoavana. Mivavaka ho anao hatrany hotahin'ny tompony ianao. Veloma tompoko.